Fanaingona latabatra, ny trano fisakafoanana, ny fiangonana, ireo karazana akanjo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny haingo miaraka amin'izay, sy ihany koa ireo karazana entana ho an'ny ankizy sy ny zaza vao teraka. Ireo no atolotra amin'ilay hetsika nomena ny anarana hoe salon du mariage de bébé izay natomboka androany teny amin'ny galerie Pakoma teny Andranomena. Araka izay anaran'izay dia ireo mieritreritra ny karakara ny fanambadiana sy ireo ananjanaka atoato no tena kendrena voalohany amin'ity hetsika ity. Ny tanjonay amin'ny hetsika izay karakaranay amin'ny hetsika izay karakaranay rehetrarehetra dia manome fahafa-po ny mpanjifa, izany hoe mikarakara événement foana izay dia araka le thème zany dia misy olona omena fahafa-po foana dia hitanay fa be da be ny olona no mitady an'le resaka mariage et bébé mo amin'izao vanim-potoana izao mihitsy ny olona mikarakara mariage satria matetika tsika gasy décembre manao mariage dia izao izy dia omena le fahafa-po satria afaka manomana mariage. Mampiavaka ny hetsika galerie Pakoma amin'ny hetsika rehetra sambihafa dia mitovy daholo zany ny événement rehetra, izany hoe ny animation, izany hoe mahazo fahafa-po daholo zany ny olona izay tonga eo. Dikan'le fahafa-po izany hoe misy ny conférence, misy ny atelier, misy ihany koa ny concours ho an'ny ankizy kely zao misy ny flash mob dia azahoan'zareo cadeau kely, misy ihany koa azahoany cadeau be course en sac dia rapide indray misy course assiette dia misy gros amin'ireo an'ny ankizy. Ankoatra ny fampisehoana sy ny varotra nefa dia misy ihany koa ireo karazana hetsika toy ny fanentanana, anisan'izany ohatra ny fampianarana ny ankizy amin'ny fiborosiana nify. Voilà, dia ohatr'izao zany ny anaovana anazy raha ampisy dia mbola ho feno dia feno ny fandaharam-potoana eny amin'ity salon du mariage et de bébé eny Andranomena ity. Ho an'ny couple, raha misy couple zany dia afaka tonga eto fa misy kilalao izany hoe parcours mariage de rêve dia misy cadeau be da be ao, cookie shop manolotra gâteau, choréalie événementiel manolotra paka zany isana décoration église dia ainsi de suite be da be zany ny cadeau ao na photographe koa ary manolotra package na mariage momba photo. Dia tananareo rehetrarehetra satria ilay izy tsisy mpandraisana anjara mba ho tonga daholo rapide zany izay couple rehetra anao an'le parcours mariage de rêve. Tsy diso anjara ihany koa moa ireo ankizy izay mianaka tanteraka tao anatin'ireo fampifaliana sy ny kilalao isan-karazany. Ny famotoana teny amin'ny la planète eny Ambojatovo ireo mpilanonana hankalazan'ny fetin'ny fahaleovantena ny aliny 5 jona lasa teo. Nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tokoa ny DHB ilay mariky ny fihavanana ary ny karakara alym-pilanonana sarotra adinoana niaraka tamin'ilay mpanakato Prince izay nanafana ny fotoana. Nafana tena fana ny lanonana ny faly avokoa ny rehetra nanatrika ny fotoana niaraka tamin'ireo hira nahafantarana ny Prince isan'izany volamena, lazam-piry na infirmiera ihany koa. Nitoy nandritra ny alina iray manontolo ny lanonana niarana tamin'ny DHB ary niova ho diskoteka lehibe indray ny terasa eo amin'ny planète Ambojatovo taorian'ny fampisehoana niarana tamin'ny Prince tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny 550 taona ny DHB ity alym-pilanonana iray ity. Ny tanànan'ny Merciatosika no safidian'ny pasteur Mayo Lamvatsy sy ireo mpiaradia aminy no sidina ao Omaly Sabotsy akanisy ny fitaovam-pivavahana lehibe izay notariany tany an-toerana. Vahoaka spiny marobe ary vahiny manakatsa sy vitsy miaramila ny tonga nanotrona ity mpitandrina ity teny an-toerana. Zany ny tadavin'ny firenena ary tsisy firenena izay tsy mitady an'izany era zao tontolo zao ary tsika eto Madagasikara zao trangan-javatra misy zao efa lany aiky ny olona hoe aiza ny lalana ivoahana, inona ny fomba ialana amin'ity toerana ity. Zao fahasahiranana sy problème sy crise iainana andavanandro zao. Ao ny mivavaka nefa ny mivavaka samy mivavaka mifampitsikera, fampiatsara belatsy, mifanaratsy, mifanenjika fotsiny. Fa rehefa ny hafa mivavaka dia vorondrika, fa rehefa ny hafa mivavaka dia vorondolo, sisa. Tsisy mandeha milona. Dia mitady zany ny olona hoe iza ny olona hitondra firenena mba andeha araka izany hoe hitsara ny vahoakany amin'ny fahamarinany.
ny malahelo omendrariny ny mpadefitra amin'ny tany famarinana no isikinany ary fanahy matoko ny fekipo dia iaina amin'izay zavatra zay tsika izay ny androany aloha tiako atonga sainantsika mba orenantsika amin'ny finoana satria nahoana tranga zavatra misy amin'izao fotoana zao dia kely ny finoana miravoravo ny tanana mametra-panontaniana hoe inona ny tranga rapitso ahoana ihany izy tia hoaiza izy ty fa Andriamanitra zany rehefa niteny izy dia tsy maintsy tanterahany teny izy niteny hoe hiara-monina ny liona sy ny zanak'ombona fa dia efa mahita taratra an'izany tsika ny afatra omena ny fiangonana koa dia miverina foana reo tsy mananainahina tokoa Jehova raha tsy milaza ny heviny ampaminany ho avy ny tenin'ny fikasana fa ny apocalypse 14:12 indro ny faharetan'ino izy ny olona masina mila faharetana ny voakan'Andriamanitra. Nandritra fotoana io ihany koa no nitokana ireo diakona ao amin'ny fiangonana apokalypsy tany Antoerana. Marobe ihany koa ireo olona avy amin'ny faritra mandinina ny tonga nanotona ity mpitanana ity aka dia hipoka ary tsy omby ny trano fivavahana. Nandritra fotoana ihany koa dia mbola namafisy ny trano fa dia mizotra makany amin'ny fahatanteran'ilay faminaniana azony telo ambin'ny folo taona lasa izay nitoetra raha-pirenena mitranga ankehitriny. Zokiolona miisa 520 avy amin'ny fokontany 520 no notolorany eo anivon'ny kominina Ambotrimanjaka izay notarihan'ny ben'ny tanàna Dr Randriatstovana Rairson Vary Siena Arsira mba ho fanampiana azy ireo amin'izao asaramanitra izao. Nisy ihany koa ny fanaovana didipotra fobe ka ankizilahy miisa 570 no vita famorana nandritro fotoana io ka ny Dr Hery izay ben'ny tanànan'ny Ambotrimanjaka mihitsy no nitarika ireo ekipa. Ireo rehetra ireo no tanteraka dia noho ny fiaramiasa akaiky teo amin'ny komina sy ny vokovoko mena malagasy distrika Ambohidratrimo. Hetsika anankiray izay karakarain'ny komina Ambohidratrimo tokoa moa zao miaraka amin'ny fokontany rehetrarehetra izay 520 amin'ity fokontany ity zany ny komina dia ny didipotra fobe izay tanterana ary koa ny fizarana zany ho an'ireo be antitra ny sakafo izay zahazasy. Zava-dehibe tokoa moa satria tratry ny fahasairana zao ny firenena ary tratry ny fahasairana koa ny vahoaka rehetrarehetra isan'ny hoe tompona andraikitra fena amin'izany ny rehetrarehetra amin'ny olona rehetra zany ka noho izany indrindra tsy maintsy tokony sarona nefa ireo olona mahatra sy olona tena tsy manana amikoanina fa tokony andray andraikitra ny olona zany ny firenena rehetra ary indrindra moa ny eto amin'ny komina Ambohidratrimo zany tena tokony andraikitra fena. Taorin'izay dia nisy ny lanonana fanomezana mari-pankasitrahany ireo mpikambana ao amin'ny vokovoko mena izay misa 420 teny amin'ny faritra Ambotrimanjaka iny. Nanambara moa ny Dr Hery fa fomba efa mahazatra ary etika efa fanao ny komina izay tantaniny isa-taona ny manampy ny zokiolona sy ireo ray aman-dreny rehefa fetim-pirenena toy izao. Nandritry ny fankalazana ny fetim-pirenena dia tsy nanadino ireo olona sahirana ara-pivelomana ny Samaritanina tsara fanahy teo anivon'ny fiangonana Adventista Ambolikandrina ka nanolotra vary be menaka fifankatiavana ho nofokena amin'ny tampihavanana tamin'ny mponina teny Antoerana izay nahitana ny fokontany manodidina toa ny Ambolo, Ankatso, Ampahateza, Andohany Mandroseza, Omby Roa sy Tapany ary vary 500 kilao no natolotra izy ireo. Sampana Samaritana tsara fanahy Ambolikandrina Adventista dia efa manana programma nandritra ny titaona ity zany izay misesy programma tafiditra anatin'izany ty fizarana fitiavana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo vary be menaka na hoe nofokena amin'ny tampihavanana ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana tokoa le vahoaka malagasy ny tena nikendrena tamin'ity androany ity zany dia hoe ny sahirana dia ny mahantra ary ny fadiranovana moa zany le 4 reny vokatry le fahasairana na tena efa tafahoatra dia niezaka izay mba hizaran'izay fitiavan'izay mba hisy tsikina be kely azy mba ho zaraina ny mpiara-belona manodidina indrindra fa amin'ity faritra Ambolikandrina ity dia ezaka ataon'ny Adventista zany ao anatin'ny sampana izay mirala no mikarakara izany hetsika zany
izao zavatra io zany dia natao hoantso tsy ho an'ny fiangonana rery ihany fa mba ho karatra apetrakitsika ho an'ny tsirairay isam-batan'olona zay afaka manao manana ny ampy ka mba hijery ny manodidina azy ireo sahirana eo mbola manana tenenina moa ny rahalavo amin'ny lafiny fanampy zany amin'ny mahafiangonana moa zany dia hoe eo anatrehan'izao olana mahazo ny firenentsika izao zany tsy misy afa-tsy zay rehetra manana zany manambatra zay ananany zay talenta ananany zaraina amin'ny samy malagasy raha ohatra ka reo arena reo sakafo reo vola reo zavatra be dia be eto Madagasikara no zaraina fotsiny mahay-maim-poana amin'ny fitiavana dia mivazo ny firenentsika izao ary tena mivaha mihitsy ty moa zany dia tsisy resaka politika fa tena hoe Jesosy. Araky ny nambaran'Andriamatoa Randriatsara Fara Pascal dia tsy voasamba no nanatanteraka asa soa toy izao ny teo anivon'ity fikambanana ity fa efa fanaon'izy ireo isa-taona ny fitsinjovana ny sahirana toy izao. Mbola itoy ary hitatra any amin'ny toerana hafa moa izao tetika asa izao araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ity fiangonana ity. Nankalaza ny fetim-pirenena tahaka ny fanao isa-taona ny fokontany faralaza talata maty ny 20 jona lasa teo. Maro ireo sehatra nentina nankalaizana izany toy ny fanaovana hazakazaka manodidina ny tanàna, teo ihany koa ny fandraisan'ireo ankizy ny soradia sy ny fampisehoana vakodrazana. Nandeha teo aza ny faharatsy ny andro moa dia tsy nasakana ny efa narahany rehetra ny lanonana izany ezaky ny teo amin'ny fokontany mahadidio sy ny fanampiany malalatana ny hetsikeza natao hifaliany daholobe araka ny voalaza. Raha ny fanazavana nomeny tompon'andraikitra ihany dia mbola ho betsaka ny sehatra sy ny vina izay ho tanterahan'izy ireo na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany na amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany koa. Tsara fanombohana izany ekipam-pirenena malagasy tamin'ity fifananana Afrobasket sokajy lehilahy latsaky ny 20 taona ity tamin'isa 7 no 7 mantsy no nandreseny ekipan'ny Côte d'Ivoire nandritra ny lalao fanikafana io tolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Arak'izany isa izany dia nanatombo tanteraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ity lalao voalohany ity. Ny malagasy ireto manao akanjo fotsy ireto izay efa nitarika tamin'isa 20 teo amin'ny ampahefitaona voalohany. Tamin'isa 20 kosa no nialan'ny rotota sasatra tamin'ity lalao ity. Mbola nitoy ny fitarihan'ny malagasy nandritra ny carton fahatelo izay nandresen'izy ireo tamin'isa 15 no 17. Ary dia tamin'ny ilany isa 20 izay voatazona hatrany no niafarany ity lalao ny malagasy ny ivoariana ity. Raha ampitso dia hiatrika sady lalao faharoa ny malagasy ka eo amin'ny Tunisia izay tompon-daka lefitra tamin'ity fifananana ity. Firenena 10 moa no mandray anjara amin'ity fifananana ity izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy zany io tolakandro ihany tetsy Mahamasina dia i Algérie, i Angola, i Comores, Côte d'Ivoire, i Égypte, i Gabon, Mozambique, i République démocratique du Congo ary i Tunisie. Mpiadina misa 720 no niatrika ny taranja lomano amin'ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat teny amin'ny diplôma nosany amin'ny complexe Ampeflo tamin'ity androany ity. Saika tonga avokoa ny akamaroan'ireo mpiadina na dia izany azy no ny toetrandro dia nikena ny fiovan'ny taranja tamin'ny ora farany ho an'ireo izay naniry izany araka ny fanazavana nomeny ireo tompon'andraikitra ny mpiadina tamin'ity androany ity. Misy zany moa ny soratra anarana izy dia tonga izy hoe no ny antony ara-pahasalamana zany mety sy afaka andray anjara izy izay antony ara-pahasalamana zay na le hoe no le andro somary tena hoe mangatsika zany dia misy ihany le fampitonjovana maolona zany dia amin'ny masopory andividola azy ny lazana teo dia nikena aloha ny anovan'ny option zany izay antony izay. Alavirana 20 metatra no lomanosana mandritra ny adina ho an'ireo izay nisafidy taranja nolotokana hafa ankoatra ny lomano kosa dia manomboka ny iray jiray ho avy izao ka hatramin'ny 20 jiray ny fotoana anaovana izay fanadinana izay.
miabetsaka trano ireo teratany afrikana tatsimy tonga eny amin'ny hopitaly itsaboana ny Nelson Mandela izy ireo izay tonga akahery ny fianakaviany. Nelson Mandela izay 5 taona amin'izao fotoana izao ary efa fotoana maharitra izy no efa narary ka tsaboana eny toerana. Raha ny fanazavana ny zanavavy dia tohina tokoa ny fony izy ireo amin'ny fanehom-pitiavana ataon'ireo afrikana tatsimy ireo izay tonga makahery hatrany sy ny fanohanan'izy ireo. Omaly dia nisy ny fanambarana voalohany navoaka amin'ny fianakaviany Nelson Mandela izay nilaza fa efa tsy ho ela intsony dia ho faty ny tenany. Mitohy kosa ny fitsidiana ny Afrika tanterahan'ny filoham-pirenena Amerikanina Andriamatoa Barack Obama. Amin'ny tsy arivo ity izy no higadona ao Afrika Atsimo rehefa avy nandalo tao Senegal. Zava-dehibe hatrany ny fanazavana ny fitsidiana firenena hafa indrindra rehefa firenena manan-tantara. Nisy ny fitsidian'ny Nosy Bore tao Senegal. Nanaraka ny dian'ny filohan'ny afrikana tatsimy teo aloha Nelson Mandela ny tenany amin'ny fitsidiana ity nosy manan-tantara ity. Mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny tompona ndraiky mpanjakana afrikana tatsimy ionany satria mbola tsy fantatra be ihany ny fahasalaman'i Nelson Mandela. Mbola naompa amin'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama tamin'ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ny afany ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena malagasy izao. Mivaky toy izao ny fiarabana. Faly miarabanareo ny tenako noho ny nahatratraranareo ny 9 Jona, daty ahatsiarovana nahazo ny firenenareo fahaleovan-tena. Ao anatin'izao asaramanitry ny fahaleovan-tenanareo izao dia mafisina etona ny fahavononanay hiaro ny foto-kevitra milaza fa anjara tokony ho tandrifo ny vahoaka malagasy ny anko ao anatin'ny fitondrana voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ary ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tandalana. Mijoro eo anilan'ny vahoaka malagasy Etazonia amin'izao vanim-potoana manan-danja izao ary manantena fa tsy ho ela dia ho tafaverina eto soamantsara ny fanjakana demokratika. Ankoatr'izay, momba ny fivorian'ny GIC atao atsy Addis Abeba dia tonga androany any Etiopia renivohitry Addis Abeba ny mpiara-ekitra Amerikanina Andriamatoa Eric Ong. Isolo tena ny Etazonia ao amin'ilay fivorian'ny vondrona afrikanina GIC mikasika ny krisy politika eto Madagasikara izay atao rapitso ny tenany. Fanindroa izao no nandraisan'ny diplomaty ambony Amerikanina miasa eto Madagasikara anjara amin'ny fivorian'ny GIC toy izao. Tamin'ny Desambra 2024 ny voalohany taoriany ny fanaovan-tsony ny tondrozotra ny Irana tamin'ny SADC. Tamin'ny folora maraina no nigadona teto amin'ny kianjabeny Mamasina ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Ny alohany nanomboan'ny matso lehibe tanterahana ao anatin'ny fanamarihana ny 17 taona izay nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tenany dia ny safo Andiatafika niaraka tamin'ny minisitra Foloalinda, ny sekretera-mpanjakana misahana zandarmeri-pirenena, ny lehibe ny état-major ny Tafika ary ny commande zandarmeri-pirenena ny tenany. Nitoy avy hatrany tamin'ny 5 rindra manokana nataon'ireo mpianatra avy amin'ny LMA Ampiflo ny lanonana androany. Ary nampiseho ny taletany ihany koa ireo motara avy amin'ny zandarmeri-pirenena na ny brigade de police de la route zandarmeri-pirenena. Dia meladelana valo metatra. Tsy mitena tany ny tongotra zareo na dia milanja 500 kilao zareo aminareo dia tsy mitena tany izy amin'io fa voafehiny tanteraka ny fitaovana ampiasaina. Taorian'izay vao niroso tamin'ny matso lehibe ireo vondro Tafika maro mandrafitra ny Foloalinda malagasy. Ny totaly 700 sy 2,000 ireo Andiatafika mandeha tongotra avy amin'ny Tafika malagasy, 10 sy 900 avy amin'ny zandarmeri-pirenena, 7 sy 300 avy amin'ny polisy pirenena, 20 sy 200 avy amin'ny mpandrarany fonja
roa amby 20 avy amin'ny mpandrarany rano sy ny ala ary 7 amby 20 avy amin'ny mpamonjy vony. Ankoatra ny miaramila malagasy dia nandray anjara tamin'ity matso ity ihany koa ny teratany afrikanina roa izay miofany eo anivon'ny sekoly ambony ny Gendarmerie-Pyrénéenne ao Moramanga. Nandalo ny latro teto avokoa nanomboka tany amin'ireo sekoly samihafa mampiofany eo anivon'ny tafika ny Gendarmerie-Pyrénéenne ary ny polisy Pyrénéenne ary nitoy any amin'ireo vondron-tafika sy vonjy-taitra samihafa mandray anjara amin'ny fampandriana fahalemana ny matso androany. Nandray anjara teto ihany koa ireo andian-tafika mandeha soavaly, bisikileta, moto ary fiarakodia. Teo ihany koa ireo fiaramanidina sy angidimby misa 4 ny sitana teto amin'ny raony Mahamasina. Aviation civile de Madagascar, hitantsika mandalo etona ampiasain'ny compagnie aéroport de la zone régionale la Itato. Miaraka amin'ny fiara tamboa anakiroa amin'ny gare territoriale Antananarivo. Marina moa afany général Samuel Jean Razafimanantsoa avy amin'ny force d'intervention de l'armée no nitarika ny matso lehibe androany. Natrehan'ny olo-pirenena maro sy olo manan-kaja sivily sy miaramila ny matso androany ka isany tamin'izany ny filoha teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka sy hita tetỳ toerana kosa nefa ireo ministra avy amin'ny Nicolas Ravalomanana sy Zafy Albert, ireo CST naonga ny UDRC, ireo kandida mivondrona eo anivon'ny collectif des candidats. Danitra raiky amby 20 no tanterahana androany tetsy Fort Voiron nentina nandraisana amin'ny filohan'ny Tetezamita amin'ny mahafilohampanjakana azy. Izy menga avy any an-trano ka hatramin'ny fahatongavany eny Mahamasina no anaovana ny tify-danitra. Koa zany raiky amby 20 écho de canon. Ny antony nanaovana azy raiky amby 20 vava satria raiky amby 20 zany nisy ny voninahitra farany ambony. Zany vao miala izy avy any an-trano zany ny filohampanjakana dia mandeha ny premier coup. Dia mandra-pahatongany le filohampanjakana eo amin'ny devant drapeau eo amin'ny Mahamasina. Calculeny arakaraka an'izay zany ny cadence ny tir. Ny génie armement tafika malagasy no nanatanteraka ity tify-dranita ity izay manana raha teo ireo olona nofanina manokana ho amin'izany. Tsy ny filaharam-be na ny matso ihany nahasarika ny olona mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena fa nisy ihany koa ny tonga nanatrika ny fanatanterahana ny tify-danitra teny atoerana ary tsy amin'ny fetim-pirenena ihany ho ny tompona andraikitra no ahafahana manatanteraka ny tify-danitra fa azo tanterahana tsara izy raha mitsena manam-boninahitra avy any ivelany toy ny filoham-pirenena mba hanomezana voninahitra azy. Ny batoerana atao anatin'ny kabary izay nataon'ny filohan'ny Tetezamita androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny mikasika amin'ny fahaleovantena sy ny fitiavan-tanindrazana. Nosorita fa tsy amidy, tsy atakalo ary tsy adimbarotra ny fitiavan-tanindrazana. Fotoana tokony hanaporofoana amin'ny firaisan-kinan'ny malagasy izao hoy Andry Nirina Rajoelina. Nolovaintsika izany fahaleovantena izany ary ankehitriny adidy sy andraikitra ny mifatratra izany fahaleovantena izany. Araka ny fanambarako ombeningeny raha ny faniriko manokana dia mba tena aleo tena marina amin'ny fanapa-kevitra amin'ny hoavina ny firenena malagasy fa tsy ho tereny tsy ho baikony lavy izao amin'izay zavatra tokony ho ataony. Tsy misy afaka anala nizo fototra analan'ny malagasy eto amin'ity tanindrazantsika ity dia ny fahafahana isafidy sy hifidy ny lalana izorany firenena izany. Ny ahafahantsika miaro izany zo fototra izany dia miankina amin'ny fifanomezan-tanana, ny firalahina ary ny firaisan-kina eo amintsika samy malagasy. Azo atao tsara zany rehefa miray feo sy miara misalahy isika mianakavy ao anatin'ny fahadiova-po sy
ny fahadiova-tsaina ihany koa. Aza manaiky ho zarazaraina sy ho ampediana isika samy malagasy. Fotoana anapofolo sy anehoana ny tena firaisan-kina malagasy izao vanim-potoana iainantsika izao. Nisy ihany koa ny antsoavo izay nataony tamin'ny malagasy. No anaovako antsoavo amin'ny tsirairay avy mba ho tony ary ho sahitraka sy joro amin'ny maha-malagasy satria malagasy isika ary Madagasikara no firenentsika satria Madagasikara no jerentsika satria no avy ny vahoaka malagasy no tokony jonjofintsika mandrakariva. Inona mety ho fisedrana ninninona olana misy eto amin'ny firenena, ninninona izay mety tsy ho fitovikevitra dia tsy tokony ampieny na anala ny fitiavantsika antimo sy malalatsika ity izany. Tao anatin'ny filaminana no nizoran'ny lanonana izay nitanterahana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha fa raha ny zava-misy dia maromaro ny toerana banga. Tsy niatrika ny lanonana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha ny maro anisa amin'ny maso ivovahiny miasa somonina eto amintsika. Tamin'ny filohan'androm-panjakana dia banga ny toerana tsy nisy tonga teto Avoloha ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, filohan'ny CES, filohan'ny Senita, filohan'ny Congrès ny tetezamita. Tsy tazana teny Avoloha ihany koa ny filoha efatra mpitarika ny FFKM ary tsy nisy tamin'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa no niatrika ny lanonana teto Avoloha, lanonana izay nafanan'ny artista maro ary mifatoka tamin'ny lohahevitry ny fankalazana ny fetim-pirenena, filaminana, fihavanana, antoko ny fahombiazana. Angamba dia vahaolana foana ary ny fifidianana ankehitriny dia tsara fantatsika hoe efa hatramin'nymbenimbeny amin'ny teny fa ilaina ny fifidianana. Tokony ho atao ny fifidianana ary tsy maintsy ho atao ny fifidianana ary ny fifidianana no ahafahantsika mamarana ny crise politique eto Madagasikara. Misy rafitra napetraka teo mantokony andray andraikitra andray anjara amin'izany hoe fanaovana an'izany fifidianana izany dia any amin'izy ireo tsika ny tokony hitodika ankehitriny. Za dia miteny hoe ataovy ny fifidianana, za dia milaza hoe ilaina ny fifidianana ary rehefa feno ny fepetra rehetrarehetra tokony miroso amin'izay fandrosoana ny fifidianana izay tsika. Efa nyteny mihevitra ao mikasika an'izay, efa nyteny mihevitra ombenimbieny izao vao mahatsapa daholo ny rehetra fa ay tsy zavatra nilazaiko efa taona lasa volana lasa ay tena hoe zao vao tsy mahatsapa ny rehetra hoe tena nitombona ny tenin'ny filohan'ny tetezamita. Za efa nyteny fa ny ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena dia ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ataoviny aloha. Za milaza anareo ary mbola miteny foana fa raha ohatra ka ny fifidianana solombavam-bahoaka ny nataony aloha tsy nisy candidat raiky amby efapolo ohatrany io teto. Nosiritan'ny jeneraly Ndreary John André fa fetim-pirenena ny 20 jona ary heveriny fa tsy tokony atao resabe ny fitarihana ny fisafona ny andiatafika nataon'ny filohan'ny tetezamita. Fetim-pirenena tsy taditsirena misy politika amin'izany tsy vatana ny politika aloha any zareo zay raha fetrenetako azy fa ny anay fetim-pirenena io tokony gasy rehetra mivavaka amin'ny pays io d'autant plus misy fetiny dikany zany tsy tokony asiana resabe zany grama raha ty tanindrazana. Manana ny ambarany lehibe ny etat-major jeneraly nitafika manoloana ny tsy fahatongavan'ny maso ivovahiny nandritra ireo lanonana samihafa fankalazana amin'ny fetim-pirenena sady fetin'ny 10 alindahandro any 20 jona. Efa politika zay zany ndray aloha raha tsy lako an'izany fetim-pirenena za mankalaza azy manasaka tsy tonga ny olona dia daholo zany koa zao raha mba osainy olona dia tsy tonga amin'ny azy dia olona tsy tonga teo zao tsy mahavony ara satria nasaina any afa tsy mahavy any satria tsy manome voninahitra. Mikasika ny feo izay niely
fa misy sakiaka kely indray ny lehibe ny état-major général ny tafika dia toy izao. Momba ny fivoriana izay ataona manamboninahitra izay mikonkonina tetezamita tarihana miaramila dia nilaza ny Général Ndrea John André fa tsy natao ho an'ny politika ny tafika ary izay ny tanjona hoy izy midika fihemorana amin'ny demokrasia ny fisian'izany. Tao natao filaminana sy fahandriam-pahalemana ny atrehan'ny teto Andrenivohitra amin'ny fetim-pirenena 20 Jona, hoy ny Colonel Rakotomanina Florence. Araka ny tatra nataony tamin'ny mpano gazety androany dia tsy nisy ny fanafihan-jola izay nitranga teto Andrenivohitra. Marina tokoa fa betsaka ireo tsaonandeha fa isy ny korotana mialoha sy mandritra ny fetim-pirenena. Izay zavatra izay dia azo lazaina fa tsy nisy satria raha ny resaka filaminana na teny Antsonjombe natao Mahamasina na nandritra ny fandefasana ny Afomanga na teny Antananarivo na tany amin'ny région telo sasany dia tsy nahinona mihitsy hoe nisy korotana fa ny resaka embouteillage moa no hita. Iny moa dia nozay hafa ny polisy ny gendarmerie dia totsika hoe nitoana ny famoivoizana nefa dia afaka nandeha moa rehefa avy eo. Ka ny tiako tenena zany dia tsy nisy na teto Andrenivohitra na manodidina azy na tany amin'ny faritra ny resaka fanafian-jola. Ireny zavatra voaka gazety sasany ireny dia efa tany aloha izy ireny fa dia azo atao ny lamina tanteraka zany ny filaminana. Mikasika ny tsao zany betsaka tokoa ny tsao tamin'iny fotoana iny, ny indrindra fa ny 25 sy ny 26 fa isy ny anapoka, isy ny anipy grenady. Efa moa dia tsy tanteraka zany satria efa niraisina tanteraka ny andraikitra amin'ny fandefasana ny ireny miaramila na gendarme na polisy manerana Antananarivo. Araka ny fanazavana dia mitohy fisafona samihafa izay atao mitandro filaminana ary mitohy ihany koa fitratraham-baovao mahakasika ny fandriam-pahalemana amin'izao aorian'ny fetin'ny fahaleovan-tena izao. Tamin'ity herinandro ity dia natsoiny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Combat izay mpiambina ny candidat Lalora Valomanana. Momba io dia manana ny fanazavana entiny lehibe amin'ny CIRGN. Misy amin'ireo vahiny ireo tonga eto amin'ny hoe visa tourisme na visa zavatra hafa nefa dia asa hafa no atao. Misy ohatra ny tany didy misy Thailandais tonga eto visa touriste no idirana eto nefa dia tratra mitrandraka arena atsokosoko. Rehefa niverifiena ny vizany izay tsy mifanentana miasa nataony dia izy ny expulsé ireny. Nisy koa tany Antsiramandidy. Ka amin'izao zahay dia mahita fa misy vahiny manao asana na sécurité ka sarotra be zany dia tsy maintsy ho verifiena no mikasika an'izay. Araka ny fanazavana dia tsy misy resaka politika fa fanamariana ny atota taratasy no ataon'ny zandarmaria-pirenena amin'Andriamatoa Jean-Marc Combat. Ary araka ny fanazavana ankoatra azy dia mety hisy ihany koa ny vahiny hafa mampiayay atsony eo anivo mitandro filaminana. Nanamafy ny fandriam-pahalemana miampy ireo polisy munisipaly androany nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena mba hiarovana ny ain'ny vahoaka ary hialana amin'ny korotana izay mety hitranga dia nandray fepetra izy ireo ka nisy ny fisavana izay natao ho an'ireo nanatrika ny fankalazana ka tsy azo nataony nitondra toka na zava-maranitra miditra ny Mahamasina izay misy ny lalonana. Ny famezivezy manodidina sy tao Mahamasina ihany koa ireo mpitandro ny filaminana mandeha tongotra sy mandeha camion mba hialana amin'ny korotana sy ny loza izay mety hitranga ny famezivezen'ny olona. Ny zotra ara-dalàna araka izany ny fankalazana ny fetim-pirenena na dia nisy aza ny herika nandritra lalonana izay natao tao Mahamasina. Olona ray maty teny Ambohimanarina, ray hafa teny Antanandro, ray hafa kosa teny Ambatomaro. Ireo ny tarehimarika nomeny manam-pahefana taminay ny 20 sy 4 Jona teo. Marary misa 970 kosa no voaterina hiditra hopitaly hatramin'ny datany 20 Jona lasa teo. Io ny tarehimarika nomeny sampina vonjy-taitra eny anivon'ny hopitaly HGRA JP-Flo hatramin'ny datany 20 Jona hatramin'ny datin'androany tamin'ny 4 torakandro.
araka amin'ny fanazavana nomenanay amin'ny akabeny dia resaka adiady no betsaka ka nahatonga andreo olona sasatsasana hiditra hopitaly tsy ny amboadidy ireo mpamonjy vona ny anivon'ny hopitaly AGRACPF loha nandritra ny fankalazana ny 750 taona nahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantenany nahazo ny fitsaboana mendrika azy avokoa ireo rehetra tonga teny amin'ny sampana vonjitaitra eny anivon'ity hopitaly ity nandritra ty andro filanonany ity. Araka ny fitantaran'ireo mpona manodidina tonga namonjy azy ireo dia tokony ho tamin'ny 2 maraina ny trangany loza ary olona 5 ireo tao anatin'ny fiara. Tsy fantatra mazava izay nahatonga ny loza fa ny fidoboko ny fiara no nanaitra ireo manodidina ka nahatonga azy ireo hijery teny an-toerana. Tsy niandrera araka izany ireo mponina manodidina fa avy hatrany dia nandray andraikitra namonjy ireo ny aran-doza satria dia arota amin'izy ireo naratra mafy ary voatery nahidra tany amin'ny AGR aingana. Zay mipetraka ery ambany ariva izy mifoka dia aminay no nataitra anay miakatra zay namonjy tety. Olona firy ny tao anatiny? Teo. Dia nanaona ny ratra anazy? Le sofera sy tao ihany fa le taty ariana tsy nanio. Efa matetika fa tsy tranga vaovao intsony ny fahitana lozam-pifamoivoizana aloso mandritra ny fety. Tsy fantatra izay tena antony mahatonga ny loza fa anisan'ny tranga hita matetika ny fandehanana mafy, eo ihany koa ny tsy fitandremana na ny avizanana be loatra. Mila mitandrina araka izany ireo mpitondra fiara sy mpandeha tongotra mba hisoroana ny loza mahatsiravina tahaka izao. Ny fanesy tatoato ny lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra, maro ny antony mahatonga izany ka anisany ny tsy fanarahan-dalana ataon'ireo mpampasany arabe sady miororo moa nosahiratsana ihany koa ireo mpandeha tongotra izay nilaza fa vohitsakisaka tanteraka ny zony ary dia tsy voary ny ain'izy ireo noho ny fampiasana ny lalana natokanao azy ireo amin'ny arabe. Raha ny mpivarotra amoron-dalana hatr'izay no nameny ny trottoir teto an-drenivohitra dia tsy katra ankehitriny fa lasa toerana fivarotana fiara ihany koa izy ireny amin'izao fotoana izao ka matetika ny mpandeha tongotra hidina anaty arabe indrindra eny amin'ireo lalana mahitsy sy malalaka andehanana an'ireo fiara mafy dia mafy. Tena marina aloha dia tokony tsy ametrahana tomobilina ny sisin-dalana satria na ny vezivezy mpandeha tongotra ara dia sahirana mihitsy ny mpandeha tongotra, lasa milatsaka any amin'ny arabe mpandeha tongotra dia mety hampisy accident zany dia ny filatsahan'ilay olona any amin'ny arabe fa tokony tsy atao parking zany ny trottoir fa natao amin'ny mpandeha tongotra. Zay zany no tena marina. Tsy vitany tsy fanarahan-dalana ny ataon'ireo mpamily mametraka ny fiara eny amin'ireny toerana ireny fa sady maneho nisy tsy fahalalam-pomba sy ny fitiavan-tena ihany koa araka ny voalaza. Manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra manoloana ity tranga ity noho izany sy ny rehetra mba ho fanajana ny zony mpandeha tongotra sy ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Anisany mampiahiahy mpikambana sasany ao anatin'ny JICM ny fisian'ny fitsabahan'ny 10 alindasa mitandro filaminana amin'ny famahana ny olana eto Madagasikara. Any manainy mety ametrahana fitondrana entina miaramila izy ireo. Ny JICM izay nametraka ho fanonganam-panjakana vaovao ny fanatanterahana izany. Momba ito epikio dia nilaza ny mpitarika amin'ny fanelalalana SADC ny filoha Mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano nandritra ny fivoriana fa 7 JICM tany Addis Abeba fa tsy azo heverina nisian'ny fitsabahan'ny 10 alindasa mitandro filaminana malagasy amin'ny famahana ny krizy. Nosoritany ihany koa fa hatreto dia mizotra ara-dalàna ny fifandraisana eo amin'ny 10 alindahy malagasy sy mitandro filaminana amin'ny ankapobeny ary dia mijanona tsy momba ny asa na ny roa izy ireo. Tao anatin'ny dinga izay natao tany Addis Abeba dia nanamafy ny sazy ho an'ny kandidat telo ny Amiral Didier Ratsiraka, Ramatoa Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina ny ampy ireo olona manodidina azy ny JICM. Ny sazy amin'ireo kandidat telo mametraka olana amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena izay hitatra amin'ny tsy fahazoan'izy ireo mandeha any ivelany ary mifigazana ny fananan'izy ireo any ivelany ihany koa. Araka nambaran'ny komisera mivondrona Afrikanina Andriamatoa Ramotamy Lamamra dia mamolavola ny lisitra ireo voakasiky ny sazy mivondrona Afrikanina, SADC, États-Unis, vondrona Europeanina, la France ary ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara hafa. Andrasana toato ny fivoahan'ny lisitry ny olona hiaran'ny sazy mivondrona iraisam-pirenena izay. Tsy niova hevitra ny vondrona iraisam-pirenena mahakasika ny tokony histahan'ny kandidat telo ny Amiral Didier Ratsiraka, Ramatoa Ravalomanana ary Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoha-pirenena. Ary namafisa ny vondrona iraisam-pirenena ny sazy ho azy telo ireo miampy ny olona manodidina azy. Ny sazy amin'ireo kandidat telo mametraka olana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia hitatra amin'ny tsy fahazoan'izy ireo mandeha any ivelany ary mifigazana amin'ny fananan'izy ireo any ivelany ihany koa. Izay ny voalazan'Andriamatoa Ramotamy Lamamra, komisera mivondrona Afrikanina sady anisan'ny tarika amin'ny fivorian'ny JIC tao Addis Abeba omaly ary araka ny tanteriny hainao manjery fahiny.
tafiditra amin'izany sazy zany hatramin'ny fianakavian'izy ireo mpiara-miasa akaiky na ara-politika io na ara-pirariana. Ny antsony fianakaviam-be iraisam-pirenena araka izany ny JICM mba hijery ny fampiarana entitra ny sazy amin'ireo kandidately voalaza fa mampiitsoka ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Miantso koa ny JICM mba hampiarana ny sazy amin'ireo rehetra manelingelina amin'ny fanatanterahana izany fifidianana izany sy ny tondro zotra. Ny fizirizirindreo kandidately ireo amin'ny filatsaka hofidiana dia mitarika mankany fifidianana tsy azo antoka ka tsy mitondra fitoniana raha ny fanazavan'Andriamatoa amin'ny tamin'ny lama amin'ny rahatrano omaly raha ny voalaza amin'ny vaovao iraisam-pirenena. Ireo kandida hafa tsy manaja ny lalàna manan-kery ihany koa dia tokony hiala tsy ho kandida. Voakina hatramin'ny fitsarana manokana mombana amin'ny fifidianana na ny CES, fitsarana izay tokony asipanivanana mba ho azo antoka ny fizotro ny fifidianana. Fantatra ihany koa fa ho avy eto Madagasikara amin'ny 7 volana jolay izao Andriamatoa Joaquim Chissano hanohy ny fanelanelana amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny krizy eto amin'ny firenena. Tsy mbola voafaritra hatreto ny fanarahana vaovao eo amin'ny fitondrana malagasy izay soloan'ny OMS tena ny ministera ny solika ary ministera ny vola sy ny teti-bola fifanarahana eo amin'ny orinasa mpanjara solika eto amintsika. Ny 30 jona ho avy izao anefa no hifarana tanteraka amin'ny fifanarahana eo amin'ny roatonta. Manoloana io dia ilaina ny idirana sy andrafetana fifanarahana vaovao. Araka tamin'ny pétrolier hatramin'izay aloha dia efa misy négociation dia samy olona lehibe mifanaraka zany ka effectivement tapitra zany amin'ity faran'ny volana zany ny contrat izay ifanarahana tamin'izareo dia resaka fixation du prix fa hisy accroître zany fivoriana miaraka amin'izareo afafantaratra ny zavatra atao manomboka amin'ny mois de juillet io. Tokony atao tamin'ny talata teo izy zany fa noho ny zavatra nandroanay tao amin'ny ministèren'ny hydrocarbure dia fantatra ireo rehetra da hevitra atrobaty dia izy zany fa mbola hitohy négociation fampirarahana miaraka amin'ireo pétrolier ireo afantarana ina ny atao tohizana ve io contrat miaraka amin'izareo sa misy zavatra hafa zany hoe schéma hafa ny atao miaraka amin'izareo. Nanomboka ny volana janoary teo dia 713 ariary ny litatra amin'ny lasantsy ary 703 ariary ny gazole. Ho an'ny mpanjifa dia betsaka ny fanahina mety hisian'ny fiakaran'ny viditsolika indray. Raha mbola tsy nilaza ny heviny ireo mpandrarahara tsolika 4 miasa eto amintsika dia ny Total, Galana, Jovenar, Shell. Ny avy amin'ny ministèran'ny solika kosa dia mametraka ny tokony hitazomana ny viditsolika izay niaritra nanomboka ny volana janoary lasa teo. Négociation zany hoe raha tokony izy moa dia tokony hampakatra le izy fa noho ny hoe fanarahana dia ny tohy-tany zany resaka hoe tazomana le viditsolika zany fa manantena zay amin'izao crise zao amin'izao fotoana zao dia izay ny fanirian'ny fanjakana zany ny hoe tazomina le prix fa io miaraka amin'ny négociation tsirairay ka raha ohatra ka tanteraka izay moa dia raha masoa raha tsara fa ny fanirianay dia izay dia hoe tsy hiakatra ny viditsolika amin'izao fangirifirian'ny fiainam-bahoaka ankehitriny ka miangavan'ireo pétrolier angambany fa hotohizana le resaka fitazomana viditsolika raha avy aty amin'ny administration. Araka ny fanazavana ny eto ny tale jeneralin'ny solika Andriamatoa Velonarivo Pascal Clovis hatrany dia manodidina ny $200 sy $300 ny barilina ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny $200 zany tamin'ny fiandohan'ny taona. Tafakatra 20 miliara isam-bola ny fantsiantoky ny jirama raha nitaritra izay navoaka ny tahirim-bolam-panjakana. Raha 730 miliara mantsy ny vola miditra amin'ny orinasa jirama isam-bolana dia mahatratra 750 miliara ny fandaniana izay tsy maintsy ataony. Saika lany amin'ny solika ny vola miditra. Ny jirama dia tsy mahaloa ny vola tokony alohany amin'ireo mpamatsy angovo azy, ireo mpampanofa fitaovana. Tsy mahaloa ihany koa ny caution any amin'ny banky fa ny tahirim-bolam-panjakana no mitondra anjara biriky lehibe ho fanohanana an'ity orinasa ity. Tato anatiny roa taona
dia tafakatra 2.3 miliara ariary ny fanampiana izay noentiny tahirim-bolam-panjakana ho an'ny jirama. Anisan'ny olana izay sedran'ny jirama ombenombeny ihany koa ny fangalanana taroby izay mateti-pitranga eto amintsika. Mampanontany tena ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana hatrany maninona no tsy mitovy ny saran'ny solika ampiasain'ny jirama sy ny solika izay varotana eny amin'ireny tompom-pivarotana solika ireny izay manatombo hatrany ny fandaniana ataon'ity orinasa mpamatsy ny jiro sy ny rano eto amintsika ity. Ny elanelam-bidy anefa dia tsy miteraka tombotsoa ho an'ny jirama amin'ny maha orinasa azy na ho an'ireo mpandoetra na ihany koa ho an'ireo mpanjifa. Ny lalàna no manangana ny fitsarana manokana amin'ny sana fifidianana na CES ary amin'ny alalan'ny lalàna no hanovana na ikitiana azy. Io no nambaran'ny sekretera jeneraly ministera fitsarana raha nanontaniana mikasika ny sosokevitra izay mandeha ny tokony hanovana mikambana ao anatin'ity CES ity ny tenany. Ny lalàna no manangana ny CES dia raha ohatra misy ovana zany dia amin'ny alalan'ny lalàna ihany no hanaovana an'izay. Ka le lalàna tamin'iny zany ny parlemanta no nandany azy. Izany zany maka ny parlemanta azy. Ka dia zay tapaky ny zareo zay zany. Fa ny mpitsara ny lalàna ny teny hoe fidin'ny mpitsara ny nambara ao amin'ny CS. Dia zay ny midirany fa tsy hoe amin'ny resaka lalàna. Dia sosokevitra amin'ny hoe asiana asesor. Ino moa zany sosokevitra arakaraka le zay aloha zay hoe contexte politique le juridique politique fa tsy hoe tena resaka juridique tsotra miankina amin'ny fanambola zany. Ny professeur honoraire Kotomana napahay lalàna ary efa filohan'ny HCC teo aloha ihany koa dia nilaza fa tsy maintsy fehizan-dalàna vaovao no afaka navaozana ny CES. Zava-baovao ataontsika hoe fehizan-dalàna iraisam-pirenena raha misy zava-baovao dia mety ho azo jerena ihany zay mety tokony no zava-baovao momba n'io zavatra taloha zany. Kanefa moa nataony dareo fa dia hoe mitazony dareo dia hoe tsy misy tapy darakalia rehefa navoaka ny didy zay ihany nampiariny dareo zany. Fa any amin'ny firenekafa dia misy raha vao hoe zava-baovao iny dia zay dia tokony izy principe général du droit na fehizan-dalàna akapobe mihitsy dia hoe tokony jerena ihany zany hoe inona tokony mahazo jerena amin'izany. Mafy ihany koa no mahazo CES zao fotoana zao fa takany hoe apoka miato rô izy ka zay tonga rehetra mandalo dia tonga dia midapoka dodolo tonga dia gera bomba dodolo na gera iny zany tsy fantatry ka lota dodolo ka dia anjara-politika moa mahita an'izany fa dia hoe misy mangataka ny andravana misy mangataka ny hoe tovana ampina juge assesseur zay hoe mitovy mihitsy ny ataontsika hoe ny teniny zany io zany hoe voie délibérative miaraka midinika amin'dareo dia miara manapaka amin'dareo. Ho an'ny professeur honoraire Kotomanana dia manaintsy ahatratranana ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta ary laza izy fa manahirana raha toka amin'ny alalan'ny didy tsy volana no hanatotosana ny fanamboarana ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana. Ianinao tsy lazam-bavana antsoratra amin'ny maha-piaro na mpanolontsaina ahy izay mifanohitra amin'ny lalàna na amin'ny fitsipim-pitondratelo na amin'ny fitsipim-pitondrana eo amin'ny fiarahamonina hifandiam-pahalemam-bahoaka ary tsy hiataka anao vilanao vila amin'ny fanajana tokony ho an'ny fitsarana sy ireo manam-pahefana. Totoa sy maray mio tao anatin'ny lanonana ara-pitsarana izay notanterahana tao amin'ny efitrano faha-efatra ny lapan'ny fitsarana nosy ny fianianana izay nataon'ny maître Rarson Hubert Hermalala filovavao hitarika ny olavitry ny mpisolo vava. Fotoana izay namariparitany filovavao ny fandaharana asa tanterahana ao anatin'ny roa taona hitarihan'ny olavitra. Fanamby apetraky ny filovavao nisy ny fomba fitantanana mangarahara amin'ny asan'ny mpisolo vava. Ahatratrarana izany dia apetraka ny caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats na ny CARPA. Sana programme anankiray lehibe izay tantanana ny vola ny olona rehetra miditra ao anatin'ny asan'ny avokat izany hoe raha misy fifampirarahana atao zany na misy vola izay tokony hoe faina na ny client na ny olona hafa ka mandalo amin'ny avokat zany dia tsy maintsy mandalo ao anatin'io CARPA io. Fomba fitantana zany izay miantoka ho an'ny
ny olona rehetra manandrara amin'ny fitsarana ka makavokaza dia azo antoka zany rehefa mipetraka io cadre io eo fitantanana ny vola. Araka ny fanazavana dia efa eny anivon'ny parlemanta roa ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny carpin. Ankoatra eo dia efa fanamby apetraky maître Arson Hubert Hery Malala ihany koa no andraisan'ny mpisolo vavandraikitra misimisy kokoa eo amin'ny fiarahamonina. Anatin'ny adihevitra sika zao mahakasika ny fanovana rehetra izay mety hisy eo amin'ny firenena. Dia voaresadresaka matetika ny resaka hoe pouvoir judiciaire. Izay ato amin'ny avocat zany dia tsy misakana ny ametrahana an'izany rafitra pouvoir judiciaire zany raha izay no hita fa mety mahasoa ny firenena kanefany mba tsy hisiny tsy refesy mandidy zany sy fahefana mety ho tafahoatra loatra ka mety hanimba ny fiarahamonina dia izay amin'ny ordre d'avocat zany mitaky aloha ny fanovana ny lalàna rehetra mahakasika ny fiarovana zany hoe ny droit de la défense satria raha toka mipetraka zany kanefa ny tsy mbola mahazo antoka tsara fomba fiarovana ny olona ety amin'ny fitsarana dia mety tsy hitondra soa ho an'ny vahoaka zany ny fametrahana zany fa izay vonona raha toka izay no hita sy lalana mety hoentina atao amin'ny firenena zany fa tsindrina fa tokony apetraka aloha tsy hamafisina ny zon'ny olona hiaro ny tenany aloha amin'ny tony fitsarana tony zany hoe droit de la défense zany avocat zany ange mbola tsy manana tena hoe alalana amen'ny lalàna zany tena hiaro manontolo zany ny olona na any amin'ny mpitandro filaminana manao famotorana vahoaka reny dia mbola voafetra ihany ny ahafahan'ny mpisolo vava eto Madagasikara manao an'izany asa zany tsy toy ny any ivelany hitanareo ny any amin'ny sehatrafa toy ny ohatrany hoe any Amerika malalaka mihitsy ny afaka mitondra fanadihadiana mihitsy azy manokana ny avocat. Araka ny fanazavana dia efa misy ny voamera avy amin'ny olavitra mpisolo vava mandinika manao fanadihadiana sy mamaritra volavolan-kevitra hanatsarana ny zon'ny fiarovana ary ahafahana miady amin'ny kolikoly.